Vaovao mampalahelo izay niseho teny amin'ny fasan'ny karana tamin'iny androny omaly iny. Lehilahy iray izay nitsoraka tao ambanin'ny fiara camion iray teny antoerana teny ka ny pisipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndahoary. Tonga tsy miarahaba hono na mantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha izay niseho teny amin'ny fasan'ny karana no tena iompanan-tsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tena tsy rariny mihitsy kisoa folo be izao maty sy nompozin'ny ireto mpangalatra telo lahy ireto ny aly ny alahady hifoha alatsinainy teny amin'ny commune Ambalavao Atsimondrano teny. Goakan'izy ireo ny rindrina omen'izy ireo varomasaka misy poizina ilay kisoa tonga dia mitsipaka rehefa aveo. Soa fatratra ny zandary ary voasambotra ihany koa ireo mpivarokena izay mpandray ireto kisoa halatra ireto sady mamotika fananan'olona ireto jiolahy ireto no mampihinana hena misy poizina olona ihany koa. Hatreny Atsimondrano ka hatreny Avaradrano sy Ambohidratrimo rehetrany no fanaovan'izy ireo an'ity asa ratsin'izy ireo ity. Midika izany fa tena efa miha mahita karazana stratégie ireo mpangalatra amin'izao fotoana izao satria izao ara ny proof fa nomen'izy ireo poizina ilay kisoa amin'izay mba tsy afaka ny hihetsiketsiky na ihany koa mba tsy handrenesana izy ireo mibata an'izay kisoan'olona izay. Zazalahy kely 3 taona naratra voatsatokantsy teo amin'ny Fenhavia ny asabotsy lasa teo iny tao Abonara Helville Anosibe tao. Vehivavy iray 12 taona no tompon'antoka tamin'izany. Ny famaly io ramatoa io sy ny reniny ilay zaza. Kanjo ilay zaza tsy manantsiny indray izay nipetraka teo ankaikin'ny reniny no lerany ity ramatoa ity tamin'ny antsy ka naratra izay zazalahy kely izay taorian'izay tsatokantsy nahazo azy izay. Nosamborona moa ilay ramatoa ary nanaovana fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Ka ny hafatra mba mahaiza ihany manatony ny fo fa tsy sanatria akory ny hatezeranao diso tafahoatra no hampidikizo anao na ihany koa hampidikizo ny hafa ao anatin'izay adiady izay tsy ahitambokany izay. Eo amin'ny mahakasika ny raharaha izay nahafaty olona indray dia tokony jereny lehibe ny mpitandro ny filaminana ankaiky ity voalaza fahaloza mpamoivizana teny amin'ny RN6 distrikany Ambilobe izay nahazo any Andriamatoa Anatole izay mpividy vato sarobidy ny zoma lasa teo ity. Ireo manam-pahefana eny fotony milaza fa loza ny kodiarandroa no nahafaty azy. Ireo olona ankaiky azy nefa nanambara fa nisy nitifitra tamin'ny basy izy ary voa teo amin'ny lohany. Very sy ny volabe tany aminy tao anatin'izay voalaza fahaloza ny famovizana izay. Ka io indrindra no mipetraka ny fanontaniana amin'ilay hoe tena loza ny famovizana ve sa von'olona sy halatra vola no zava-nisy tao anatin'ity izay voalaza fa loza ny famovizana ateny amin'izay toerana voalaza izay. Ka miandry ny fandraisana andraikitra izay ataon'ny mpitandro ny filaminana araka izany manoloana an'ity tranga ity fa tena tsy mino ireo fianakaviana fa loza ny famovizana no nahazo an'ity ranamana ity fa ho ampagain'izy ireo von'olona tamin'ny fomba fianabibina ny zava-nitranga tamin'izay voalaza fa holoza ny famovizana izay. Eny tsy omena tsiny ireo fianakaviana raha toa ka manahy mafy amin'ity havan'izy ireo izay maty ity satria amin'izao fotoana izao moa raha mahita sy raha mahalala fa tena tsy mandry fahalemana ny tany ary izay resaka von'olona etsero izay tato ato dia tena hita fa nahazo vahana be amin'izay fanafiana mitampiadiana sy ny maro hafa izay. Nahitana bibilava avy any Ambatonahorona Ambositra tamin'iny marainan'io omaly iny izay nanenjika mpianatra hianatra maraina moa ity bibilava ity.
efa nanaovana fomba ara-drazana toy ny toaka sy ny tantely ary bonbon saingy tena mbola masika ihany ilay biby ka iantsonimponina any an-toerana anireo izay mety mahalala an'io karazana biby io mba hanampy ny any an-toerana fa matahotra sy mihorohoro ny olona manoloana an'ity biby masika any an-toerana ity ka noho izany dia mailomelo ihany ianareo any an-toerana any fa mety misy namany ity biby izay masika ity fa tsy izy rery ka sao dia maratra na ihany koa tradoza ianareo na ihany koa zanakareo raha toa ka tsy misy fitandremana amin'izay mety ho fisiany biby masika tahaka an'izao izay. Eo am'resaka loza mifamovizana indray mpitondra moto iray no voahitsaky ny bus ny tongony teny ankoron-drano tamin'iny omaly antoandro iny. Nandeha mafy saika hisongona fiara io moto io no tsy afaka tampoka ary nanitsaka hisatra ka nienjera no sady voahitsaky ny bus ny tongony. Andao am'izay ho resantsika ny zavatra nitranga teny amin'ny fasan'ny karana tamin'iny andro ny omaly iny izay vaovao tena nanaitra ny maro moa ity trangan-javatra teny amin'ny fasan'ny karana ity. Fantatra fa lehilahy iray izay nitsoraka tao ambanin'ny fiarabe. Araky ny volazana nanatry maso teo dia efa nanambana nitsoraka ilay lehilahy ka nijanona sy nikisaka ilay fiara semi-remorque. Kanjo vao nampiditra vitesse ilay mpamily dia nitsoraka tampoka ihany ilay lehilahy izay nikasa hitsoraka teo voalohany ity. Vokatr' izay dia niparitaka ny lohany izay voahitsaka an'ity fiarabe semi-remorque ity. Matitra drano moa ity lehilahy izay nitsoraka tao ambanin'ny fiara ity taorian'izay fitsorahany tao ambanin'ny fiara izay. Mbola tsy fantatra mazava ny tena olana izay misy tamin'ity lehilahy izay namoy fo nitsoraka tao ambanin'ny fiara ity fa ny fantatra kosa dia fanahininy ny nitsoraka tao ambanin'ny izay fiara izay ka maro nametra-panontaniana amin'ilay hoe nohony hasarotany fiainana ve sa nohony ady mafy izay iainan'ity lehilahy ity no nahatonga azy nanapa-kevitra amin'izao fitsorahana any ambanin'ny fiarabe ity satria fantany tsara fa rehefa hitsoraka ao ambanin'ny fiara io izy dia tsy maintsy hamoiny ihany raha toa ka voahitsaka izay nefa dia mbola nataony ihany izay fitsorahana izay ninina natao tao ambanin'izay fiarabe izay. Eny samy manana ny olany marina ny olombelona amin'izao fotoana izao ary raha mahita sy raha mahalala fa tena mafy sy sarotra ny fiainana amin'izao ankehitriny izao nefa na dia zany dia tsy vahaolana mihitsiny ny hamoy fo tahaka an'ity nataony ranamana ity izay nanapa-kevitra ny hitsoraka any ambanin'ny fiara ity. Na dia mafy tahaka n'inona ny olana misy eo amin'ny fiainanao dia atanjaho ny saina fa tsy misy olombelona tsy manana olana izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy soratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azo adino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.